Sanao hanaraka ny fandarana ampinga amin'ity takariva ity satria dia manandanja tokoa amin'ny raharam-pirenena ny votoatiny resadresaka amin'ity androany ity alohany ilazako aminao ny izany vahintsika nefa dia tiako ny mampafantatra fa dia nampafantarina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ity androany ity vao nivoaka izao alohany fandaharantsika izao fa dia mitohy mandritra ny 5 andro manaraka ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia tiako ihany koa ny manasanao hanaraka ny fandaharana amin'ity takariva ity. Ramatoa Eliana Bezaza, secrétaire national ny antoko PSD no vahiny ny fandaharana amin'ity alina ity. Averiko ihany fa dia mitohy 5 andro manaraka ny amehana ara-pahasalamana no ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara araky ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra zay nitaterahana androany nitariny filohan'ny Republika ny Madagasikara Andry Rajoelina zay mivoaka izao ariva izao no amarina tao anatin'io filan-kevitry ministra io fa dia izy kosa ny valandresaka ho ataon'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara Andry Rajoelina rahampitso amin'ny 7 alina amin'ny TVM sy RFI ihany koa amin'ny fahitalavitra rehetra sy ny onjam-peo manerany Madagasikara amin'ny 7 alina. Ankoatr'izay mo andrasany maro ihany koa fa dia amin'ny 10 alina rahampitso ny lalafamaranana iona ny PSG sy Bayern amin'ny Ligue des Champions amin'ny baolina kitra izany ambelantsika eo zay rehetra zay fa dia andrasantsika ny valandresaka ho ataon'ny filohan'ny Republika amin'ny alalan'ny fandarana manokana rahampitso amin'ny 7 alina izay fa dia mitohy 5 andro manaraka ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Ramatoa Eliana Bezaza, secrétaire national ny antoko PSD eto Madagasikara no vahiny amin'ity androany ity. Miarabanao toko. Miarabanao namana Crépin ary faly ihany koa miarahaba ny vahoakany Mahajanga izay mijery ny fahitalavitra amin'ity takariva ity ary tsy nivoakany Mahajanga ihany satria efa teknolojia am'izao fotoana izao ka mivoaka direct amin'ny Facebook koa zany ny fandaharana zay ataontsika ka miarahaba ny rehetra izay manaraka ny fandaharana. Iny topoko amma reny amma olotsotra panao politika anao mazava hoazy satria secrétaire national ny antoko politika izany ina marina no antsoina hoe antoko politika inona ny tena ndraikitry ny panao politika. Yen toko amaly anao fa alohany amalina aloha dia tiako ny manamarika fa tsy manao arosora itsika mianadamu zao fotoana zao satria elanelana efa 2 metatra mihoatra ka manaja sara zany isika ny geste barrière ka so de gaga manko ny pijery hoe fa ny amena ara-pahasalamana mbola eo nefa ny tsy manao cache bouche ka zay zany aloha azavana de ny mialoha ny panao politika ny tena ko zay mihitsy natongavako eto eto ampiandohana amin'ny vahoaka ny tena asana adidy ny zany panao politika izany voalohany indrindra dia ny panao politika rehetra dia tokony hanana tanjona izay ahatsara ny fiarahamonina amin'ny ankapobe ny fiarahan'ny vahoaka rehetra ny olom-pirenena rehetra izay tsy mitovy nefa miaraka monina amin'ny toerana iray ka mila atao amin'ny fomba milamina izany hoe rehefa miaraka tsara nefa ny tsirairay ihany koa dia mahazo ny tombotsoa na ara-pianarana io na ara-pahasalamana na arakasa ary mahavita manatanteraka ny zoniny rehetra ary mahazo ny adidiny rehetra zay dia raha tsorina zany hoe mba hanana fiainana tsara miaraka zay zany ny tanjony panao politika ary zany ny antony anaovan'ny politika rehefa eo amin'ny fitondrana ianao dia manatanteraka an'izany manana programme zay nampanantenainao tamin'ny vahoaka ka andraindray ny vahoaka zany ianao anatanteraka ny programme io amin'ny fomba nao manokana zay ny fidianana anao ka rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao ohatranay dia manara-maso ny zavatra ataon'ny olona izay eo amin'ny fitondrana
satria mbola mitovy ihany le tanjona ka manara-maso hoe ho tanteraka ny tanjona le ahasambatra ny vahoaka de hanaitra ny vahoaka raha ohatra ka matorotoro loatra eo anatrehan'izay tokony ho tombotsoany ary hanaitra azy koa hitaky ny zavatra tokony nampanantenaina azy zay mihitsy zany no asan'ny mpanao politika tiako manazava an'izay satria betsaka ny fanakanana mahazo anay isan'andro indrindra ny amin'ireny Facebook reny ohatra hoe nareo ne tsy lany eny zay aloha voalohany indrindra tsy efa matetika ataon'olonanay zany fa tsy mampaniny zany sady marina moa zany fa tsisy idirany am'le adidinay izay ao anatinay matoa zay miditra amity de Andriamanitra ny nametraka ty taminay ny finiavana am'izay tanjona politika anasova-oaka izay ka na de ohatra isanjato aza tsy manova n'izany tanjona izany ary tsy makivy fa mbola eo ihany ka ny olona zany matetika miteny hoe fa nareo to contrafona tsy miteny mihitsy ny zavatra tsara ka zao tsy asanay mihitsy ny andokandoka ny fitondram-panjakana oka zany mba hazava tsy izany no ilana ny mpanao politika rehefa tsara ny ataon'ny mpanao politika eo amin'ny fitondrana de fantatry ny vahoaka foana fa tsara rehefa mahafaly azy de any amin'ny fifidianana izy lanindray zay zany fa ny asanay de rehefa hitanay misy zavatra tsy mety zay de tsy maintsy miteny zay de oka angamba avelatsika eo iny fa mety efa mazava tsara ny vahoaka resaka bebe koa tsika mikasika ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny nomboka ny volana mars tsika niatrika ny valanaretina coronavirus hatramin'ny ty androany ary vao namoaka ny filan-kevitra ministra vao teo fa mitohy 20 andro ny ameana ara-pahasalamana eto Madagasikara ny fahitany antoko PSD an'izay rehetra zay ary ny hevitra ny antoko PSD mitovy aminao koa zany vao naheno am'izao fotoan'izao fa mbola nampina 20 andro indray ny ameana ara-pahasalamana de tena tsoroko fa efa ampy zay ny ameana ara-pahasalamana eto Madagasikara satria tsy manometsiny ny fitondrana mihitsy raha niditra tamin'io satria izao tontolo zao de matahotra ny aretina Covid-19 io ka tsy maintsy nijery ny fomba nataon'ny sasany de zay ihany koa zany no natao teto kanefa azo natao ihany ny eritreritra bebe kokoa hoe inona no vokatra zay ameana ara-pahasalamana zay ary inona no zavatra metimety kokoa ampiarina amin'ny vahoaka malagasy zany hoe iny zany avelako any iny satria tsy efa vita moa iny tsy verenana intsony fa tsika zany ny zavatra hita de ity ameana ara-pahasalamana lavareny ity ina ny olana nateraky ny ary raha zay ndray ary no tondratsika azy zay mihitsy ny atongavako de tena niteraka fahantrana ho an'ny vahoaka malagasy azavaiko zany hoe ny ato na ny ena ny famokarana amin'ny ankapobeny io na ny olona ara-dalàna ny olona tsy ara-dalàna ny tena betsaka eto Madagasikara efa samy mahafantatra an'izany sika dia samy ny ato daholo ny famokarana lasa tsy anasa zany ny olona de ny ena koa na ny ato ny fidiram-bola ny ena ny fanjifana terak'izay fiainan'ny fidiram-bola izay automatika zany miena igny koa ny fanjifana de ny olana ray miteraka olana hafa zany hoe cercle vicieux ozony vazaha olana ray miteraka olana ray tsy ankiato de olana foana zany no entin'izay olana zay vokatra zay tena niova ny fiainan'ny malagasy ny enatra amin'ny sakafo hoanina miamarefo noho ny tsy fampina sy ny fiainan'ny kalitao ny sakafo hoanina hany ka vao maika koa mora hidiran'ny aretina ny mihiboka tsisy rivotra ao anatin'ny trano ny andro mafana ny olona rehetra ao mora mifindra ny aretina ao anatin'ny fianakaviana anankiray tsetsatsiaritra zay atsiarovako ihany hoe mampalahelo ahy kosa ny eto Mahajanga izay tombony ho antsika ny manana ny oranomasina be io sy ny rivotra tsara eny amin'ny boro
village petite village de ireny indray no tsy avelan'ny fitondram-panjakana andianana fa amin'ny fotoana tsy andanany any zany de mihiboka ao anatin'ny trano ny olona ary zay koa tsy manakana ny olona mitsentsina fampitsentsina eny an-tsena sy eny amin'ny quartier sy eny anelakelan-trano anefa le fahazahoana rivotra iny zany tsetsatetsa tsiaritra fotsiny fa tokony mba havelany olona mba zo zany mba makany amin'ny bord mba miaina rivotra tsara satria zay ny mahajanga ny mahajanga zany clin d'œil kely iny ho an'ny olona mitondra antsika eto amin'ity tanàna ity ka stress zany vokatra ary hitanao le stress aretina lazaina hoe psychologique aretina ara-tsaina any amin'ny TVM ary am'le fandaharana miara-manonja lasa nisy psychologue ankoatra ny dokotera rehetra zany hoe mikasika ny diabete le olona marefo sy lasa nisy psychologue maninona satria fantatry zareo tsara fa le fiboana zany tena miteraka stress ka miteraka zavatra hafa mety ho isy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina koa zany eo anivony vahoaka malagasy fa ny tena loza de ty fahantrana isa-tokantrano ny famarotana ny fananana betsaka ny olona zany mivarotra tany mivarotra fiara mivarotra omby mivarotra akoho de eo koa le fisarahampanambadiana izahay de miaina miaraka amin'ny vahoaka satria mitarika antoko de mahita ny zavatra rehetra mahazo ny olona sy ny taraina zay miantefa ty aminay eo koa ny olona atahotra fa tsy avoaloho fantrano satria efa firovolana tsy nahazo karama ovoroka misy daholo zany ny zanaka tsy mianatra intsony sasany lasa jola ny sasany lasa mpivarotena zava-misy daholo zany ao anatin'ny fiarahamonina ka mipaka amin'ny ady eo anivon'ny fiarahamonina ny fifampitsikilovana amin'ny fananana miditra ny zavatra vidiana lasa misy poizina eo anivon'ny fiarahamonina PSD ny resantsika eo anatrehan'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao inona ny sakana tsy ahafahanareo ary miditra antsehatra manampy ny vahoaka malagasy takony ataona fitondram-panjakana izahay ane miditra antsehatra ihany amin'izay vitanay indrindra moa fa amin'ny membre ao aminay betsaka mihitsy mitaraina hoe ny zaza efa tsisy hoanina zavatra mampalahelo be daholy kanefa iza moa tsy mahafantatra fa zany antoko politika zany ane ankoatra ny eo amin'ny fitondrana sy ny manodidina azy tsy manana moyen ka moyen manahoana moa no entinay amahana olana efa zay mihitsy ny nazahoanay le 0% satria ny fifidianana eto Madagasikara tsy fifidianana rakevitra na hoe fifidianana zay olona mety atondra vahaolana fa fifaninanana arabola ka mazava ho azy le mahazo vola manambola be ihany no mahazo de ohatran'izany koa zany ny fananambola ny antoko tsirairay ka manao ny PSD iteny azy tsy manao de mandainga tena manampy ara-tsakafo arabola indrindra moa fa ny tokantrano misy zazakely ary tsy ampy sakafo fa tsy de izay loatra ngamba ny eo koa zany ararotiko zay fanontanianao zay fa betsaka koa ny ankoatra ny PSD ny antoko fikambanana na nivelany na eto teanao akatsakana amin'ny fomba ankolaka satria ny zava-misy eto Madagasikara rehefa tsy namanamany fitondrana ianao de atahorana magaga zany tsy tokony atahorana satria resy fa atahorana ihany betsaka ny olona mitaraina amin'izany hoe ny fitondram-panjakana de miantso amin'ny fifanomezan-tanana anefa manidy varavarana mirehare hoe tsisy olana ohatra meko anao fotsiny reny tamin'ny ministry ny fahasalamana amadamady reny izay efa nitaraina mafy tany amin'ny mpamatsy vola hoe mila fanampiana anefa de nalaina baraka nilazaina hoe io olo io tena manofy
teniny azy rery zany fa tsy teny gouvernementa rehetra tsy marina fa efa eo daholo ny rehetrarehetra ka ohatran'izay koa zany ny fitarainany olona te anome miresaka an'izay anao madama vetivety tapahako azafady nisy olona zao ny professeur Amada tsy ao anatin'ny gouvernementa manahoana ny PSD izahay dia anisan'ny voalohany nanakina tamin'ireny fanalambaraka ireny ny tena nikianinay moa dia le fomba fiasa ary koa le fotoana anaovana azy hoe tsy fotoana ao zahay tsy fantatro nahitanareo ny resaka nalefanay tany amin'ny tambazotra tserasera hoe tsy fotoanany zao amin'ty amena ara-pahasalamana sy fijaliana ty amoahana ny tsy fahaiza miasanareo fa mba hoaka re satria aminay rehefa zany gouvernementa zany zavatra masina zany amisany hoe solidarité gouvernementale raha ohatra ny ministra no manao zavatra tsy mety tokony antsona moramora de lazainy izy hoe ataovy zay ataonao fa corrigeo io ny zavatra nataonao iny fa ity ny tena izy tsy maninona na izy afa-baraka zany hoe izy ihany no lasa manohitra n'le zavatra ny teneny noho n'le solidarité gouvernementale fa za mbola tsy nahita amin'ny andro alina manao conseil de ministre de le olona anaovana azy tsy antsona de rehefa maraina izy première heure anala baraka alaina baraka eo amin'ny masony zao tontolo zao za mbola tsy nahitan'izany ary menatra amin'izany zavatra zany manao ndray ary ny hevitra nareo amin'ny hoe idireko kely lalindalina resaka professeur Amady io sy ny hoe membre ny gouvernementa telo be zao ny zanaky Mahajanga ny faritany Mahajanga tsy aotrony amintsika miteny zao tsy misy miteny nareo mpanao politika indrindra fa mpanao politika aty amin'ny faritra va ny olona any amin'ny Facebook ny any amin'ny zanatany Mabibo ino trengony Mahajanga reo no mba mitabataba mba miezaka miteny nefa tsisy mpiaina enao tsy niaino fa zay miteny miteny fa neny Ramatoa Ridjasoa moa misy zavatra miantona zany hoe nolazaina fa mbola misy enquête atao de miantona zany le enquête de miantony mahatonga le zavatra tsy mety mivaly fa ntsika zao ny filoana Ramatoa Kotovao teny hoe ile taratasy nanakianany ilay matoministra neka nosony avy le ministre intérieur ihany zany hoe nankatoavy zany tsy hoe nankatoaviny le resaka 8 milliards d'ariary ka miandry an'izany enquête zany zay fa ary efa niteny an'iny koa zay teo aloha teo tamin'ny resaka Amady de zavatra tsy voateniko angamba hoe ireo olona veto Mahajanga reo tena reharehanay satria tena olona niasa na le Ramatoa kely na ministra Amady nanao niasany tao anatin'izany gouvernementa zany ary na fahitanareo an'ity resaka CCO resaka écran plat ny vadiny Andriamatoa ministre ny atany no manao sonia ny ministre ny atany manao sonia de lazana fa hoe ny mpiara-mombonantoka no nanolotra manao na fahitanareo ny azy olona rehetra nahitany dossier iny tsy de zay loatra no ny diako eto fa enao manontany amin'ny mampanaopolitikanareo tena tsorona zany fa tsy mazava le tsy nikianindry zareo mihitsy le document raha ohatra manko ka nikianiny hoe tsy tena marina le document fa fake de miravina ny olana fa tsy zay ny nataony fa fanazavana hafa indray dikan'izany zany marina le document ka le document hitanay facture zay avy amin'ny le orinasa TED mandeha any amin'ny CCO tsisy resaka mihitsy ao milaza fa hoe PNUD fa zavatra ny foronina tato arina angamba le PNUD fa ohatrany hoe atao zazakely le vahoaka de foronana tantara fampatoriana fa le zavatra hitan'ny masonay tsisy idirany PNUD le resena marché namena an'le TED zay ny zavatra hitan'ny masonay ka tato arina koa zany ny PNUD de nanao don ny ministère ny fiarovam-pirenena nanome ordinateur
mety valiny teny any reny fa misy lecture tokony jerentsika maninona atao reny aniny ny PNUD nanao an'izay don zay mba ho jerevantsika vahoaka hoe ay ny PNUD rehefa manao don de matériel nomeny tsisy resaka sorabola ho vidina fa tsy ny ministère ny fiarovatena akory no nividy an'le izy fa don matériel ka ohatrany fampatoriana ihany ozy asa fa io moa zany raha ohatra ka firenena tena demokratika ny teto amintsika de nitsangana ho azy ny procureur na ny mpiaro ny vahoaka na ny Bianco ny mpiaro ny zony vahoaka de nitsangana ho azy nanao enquête zay makasika an'iny manao ny fahitanareo mifampi olona fanampina azo Madagasikara eo anatrehan'izao fiatrentsika mivalanaretina coronavirus raha fitadidiako azy de miditra amin'ny andiany faharombiny folo zany tsika manomboka androany eo amin'ny fiatrehana nyty valanaretina ty ameana ara-pahasalamana manao fahitany antoko PSD ny fampiasana ny fanampina ny volany sy ny fitaovana tena tsoroko aminao aloha fa ny vahaolana zay entiny fitondram-panjakana zay anaovana ampiasana ny vola zay sorabola samina hititsika fa tsy tokony tsy foroana mandeha any amin'ny 600 millions de dollars volana zany de tena tsoroko aminao fa tsy mamango ozy tentsika tomazenga tsy mamango le lazaina hoe vatsitsinjo le vatsitsinjo izay vary zay zany no tapa-kevitra fa amenany vahoaka vary ray isaky ny fianakaviana na izy raha tsy de hoe marefo satria araka ny teniny filoham-pirenena ny fianakaviana manana carnet pokotany ary aveo koa nataony hoe ary na zay tsy manana koa aza any anatin'ny fokotany menaka roa na ray litatra tsy fantatro tsara de voamaina zay le izy ka io zavatra io zany rehefa nojerena ny fizarana azy tao Antananarivo de tena hita fa tsy ampy ane le izy misy député anankiray zay miaraka amin'ny fitondrana raha tena ny teny marina hoe izy io ane tsy hoe nisy fokotany tsy mahay fa le zavatra tsy ampy raha ohatra hoe arivo ny isan'ny fianakaviana ao anatin'le fokotany de 200 ny tonga de inona mo no zarainy eo fa zavatra hoe ampiady fotsiny zany le izy de ananganady ao anatin'ny fiarahamonina fampialona le malagasy fampialona satria ny aty amin'ny province tsy mahazo zay zao nahita tamin'ny télé hoe tany Tuléar sy tany Fianarantsony filoham-pirenena fa za matoky fa na Tuléar 2 aza ngamba mety tsy nahita an'izany mety le olona tao amin'le kianja tao ihany fa efa fantatra nefa zavatra ohatran'io tsy possible ahampy tsy possible zany fa tokony fomba hafa no nanaovana an'le fanampiana fa tsy fomba hafa ohatrany hoe fahitako azy zany ohatrany hoe anenjika chiffre fotsiny mba ijustifiena am'le mpamatsy vola hoe reto chiffre n'olona reto no nahazo an'le zavatra fanampiana nataonareo de lasa fampialina koa zany le olona aty amin'ny province lasa mialina ny any Antananarivo hoe fangamo Antananarivo rely ny Madagasikara mahajanga zao efa firy herinandro zay efa fiaviana io nefa efa miady aza ny sasany any anatin'ny fokotany any hoe amin'ny carnet sy ny sisa nefany le zavatra tsy misy ary za matoky fa na de misy aza tsy ahampy ka hoanareo PSD ve vaholan'io vatsitsinjo tosika fameno io sa inona ny sosikevitra omenareo ny mpitondra fanjakana fa indrindra ny folohan'ny republika mbola maly anao am'izay fa andraso asesitsika aloha zany le olana de aveo de amin'ny vaholana anao amin'ny rina fa ny amaranako an'le fitantanam-bola teo de le fitantanam-bola aloha de tsy mangarahara rehefa tsy mangarahara de tsy mazava rehefa tsy mazava de ananan'olona ayahy satria na de misy ary indromy antaona ny lazainy fitondram-panjakana indrindra ao ministera ny tetibola fa fanazavana de
fanazavana tsy mazava satria tsy manazava ny tena nampiasana n'le vola hoe otrina inona ny nanaovana azy zay ny andrasan'olo le fa tsy fantatra hoe otrina ny nanaovana an'io itosika fameny io otrina ny vidianana ny CVO tsisy zavatra mazava daholo zany ka mbola mamerina manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana hoe ataovy mangarahara tsara fa ny zavatra mampiaya tsy tsara mampiady manjary sanatria zany ianareo lazain'olona fa mangalatra mety ve zany tsy mety zany ka ny fomba fanampiana ny vahoaka aloha de tsy mahomby ary tsy vitany tsy mahomby le stratégie tsy mahomby fa tsy maninona ary ataontsika hoe io zany no izy fa raha io no izy mbola tsy mety indray ny fanatanterahana azy satria misy mahazo misy tsy mahazo de inona ny sosikevitra omenareo hoe amin'io ataontsika hoe ny aina ara-dalàna antsika atao anatin'ny volana n'ilay corona ho anareo PSD inona ary ny tokony atao ny fampiasana ny vola aloha amin'ny PSD de tsy hoe amena isan-trano ny olona na manana na tsy manana zao Andriamatoa Serge Zafy-Mahova namoaka fa hoe nahazo ny anjara tikeny izy aka an'le vary nefa izy tsy anatin'ny olona marefo fa mba manana ny ampy ka ahoana moa zany le organisation ka nenay zany tsy zay ny tokony ho izy fa ataovy mifanaraka am'le olana misy ny vaolana ampiarina ny olana misy de ny olona ny nahantra satria ny varotra fananana very asa de raha misy vola betsika tokony ampiasaina de onerana ny zavatra very any amin'olona ohatra zao nanana asa tsara ty olona ty de nanjary very asa de ny adidin'ny fanjakana amin'iny de lay orinasa ny asany am'izay zany mandeha am'izay mba iverina ananasa avereno amin'ny situation 10 volana lasa tamin'ny mois de mars ny olona zao ny olona efa tsy mila hoe ataovy ny EM ataovy ny building ataovy ny pont tsy zany fa ny varotra tany ny olona anankiray no tsy fananany tamin'io amena ara-pahasalamana io de ataovy miverina aminy zany le zavatra very taminy ny varotra trano izy ataovy miverina aminy zany le trano zao ka mitodika manokana amin'ny filoham-pirenena ny tenako hoe matoa ianao filoha mpitarika responsable ianao zany ka raiso hatramin'ny farany responsabilité fa azo atao hoe izay tiana no atao de izay tsy ho vita afenipenina ianao namoaka ny olalàna ny resaka ame ara-pahasalamana io ka nametraka ny resaka confinement tena eto hoe tsara zany na ratsy efa tsy antsontsika zao fa ny zavatra fantatro dia ny very fananana ny vahoaka malagasy very asa very ny ambokanina kely de lasa izao fangatana vary raigony zao mahamenatra ne vary raigony tsy havita isolo ny tranonao very na isolo ka zay zany ianareo zany ianareo fitondram-panjakana ny voalohany tompon'andraikitra ka raiso hatramin'ny farany adidy ary aza mitady tompon'andraikitra hafa zavatra ilain'ny vahoaka aminareo de tsotra sy mahitsy avereno ny fananany vahoaka tamin'ny mois de mars 2020 dimy volana lasa na tapitra le confinement na tsy tapitra le confinement de zay no andraindray ny vahoaka ny olona zay nanana orinasa dimy volana lasa avereno amin'ny orinasany na asa efa lasa tsy anasa avereno isokatra ny orinasa tokony ivantanany de anana asa izy ary ny olona rehetra namarotra fananana de tsara atao listra mazava eny amin'ny fokotany hoe victime ny COVID-19 namarotra trano izy namarotra fiara izy namarotra vilany izy namarotra fatapery izy de ataovy lista ataovy an'le lista maniny misy code barre moa le ataovy ohatrany iny satria manara-penitra de vetivety ne madama de aveo toizanao ny fanazavanao
nisy ny fanisam-bahoaka raha tsy diso nalaza be teto Madagasikara Olivahoke Firisika zao zay le hira faneva tam'izany miroso ndray tsika zao ny mpiasa mpanjakana isaky ny départementa mihitsy midina ina mety mahasamihafa andreo fahitanareo azy inona ny mampiazakazaka ny fitondram-panjakana manao an'io fanisam-bahoaka eo ka andraso aloha faranako kely le nataoko teo fa manjary tsy mazava satria misadresy am'le fitondra de zay zany tsy mitako hoe zareo ny fanampiana rehetra azonareo tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale fa le principe mba apetrao hoe ny olona very zavatra kosa zany a de onerana de taone compte gasy tsotra averenao mivahoaka ny fananany very re tompoko azafady zay zany ny amaranako azy ka manontany hoe misy le satria tafiditra fanazavanao resaka fokotany nisy tsika fanisambahoaka retona lasa na rotona lasa teo zay nitety fokotany nipetraka tany ny code isaky ny varavarany zao tsika miroso ndray fanisambahoaka tampotampoka zay vitena ao anatin'ny 3 andro manao ihany koa nefa ny anjara ndraikitry ny komity pokotany eo anatrehany rehetra inona ny hevitry ny PSD manoloana an'izay ye miditra sujet hafa mihitsy moa zany tsika zao zavatra mba tsy lazana zavatra be mampome le mahita an'le ministra midina manisa vahoaka zany ve ny asan'ny ministra zany tsy asan'ny ministra zany ny fokontany moa maninona tsy atokisana mangalatra ho ny mpanodikodina fanomezana sy ny listra ka inona nametrahana azy eo rehefa tsy natokisana ny fokotany de natsangana ny komity loharano de tsy atokisana koa zany le komity loharano de tsisy olona atokisana tsony zany ka eo koa zany no hitaritako resaka ray hoe tena very ny atao hoe fitsinjaram-pahefana zany zany resaka fitsinjaram-pahefana zany no fahitako azy efa nanahirana mihitsy zany nyty lalam-panorenany ity satria misy eo anatiny eo le fitsinjaram-pahefana de izy lasa fampiarana sadasada satria raha ohatra ka tokony olaniny vahoaka ho tokony misy fifidianana zany ny gouvernora de lasa notendrena ka tsy fantatro tsony zay mampiavaka azy amin'ny préfet de région zay nitendrena ihany koa inona tokony andraikitry ny gouverneur inona tokony andraikitry ny préfet de région eo anatrehany zay fitsinjaram-pahefana zany mbola ilaina ve ny fokotany zay lasa ankilabao manoloana ny zava-misy am'izao miresaka ty fanampiana ty ka io fokotany io zany manahirana ihany izy io satria izy io zavatra kolotsaina eto Madagasikara efa hatram'izay nentim-paharazana anefa tsy eo anatin'ny constitution fa io zany zavatra ny fitsinjaram-pahefana automatique zany hoe io no fototra iainan'ny malagasy ary io no entina milaza fa zavatra efa ao anatin'ny kolotsainantsika zany fitsinjaram-pahefana zany ataoko global zany ny fanazavana fa tsy hoe fokotany ihany fa nyresaka gouvernorat teo de raha ny fijeriko ny gouvernorat za tsy manana problème amin'ny gouverneur de fa teneniko zay so de lazaina hoe manohitra ny tsy tena tsisy an'izany mifankazo tsara amin'ny mpitarika atsika eto majanga ny tenako fa le rafitra no amin'ny maha mpanao politika zany tsy maintsy resahana hoe didijadona ny zavatra misy eto satria raha ny fitondrana mpanatanteraka rehetra misy de tokony misy anteny miram-paritra azonao misy ny anteny miram-pirenena zay mamalavala sy manara-maso ary solotena ny vahoaka any amin'ny national misy hatrany amin'ny commune ny atao hoe manina communal panolotsaina municipaly ka maninona tendrena ny gouverneur anefa tsisy mpanolotsaina paritra zany ane tena lavitry ny demokrasia dikan'izany zany de tsy fantatra hoe ohatrinona ny budget ny tetibola ampiasainao fa
inona koa ny anaovana azy ny vahoaka zany tsy idirany mihitsy am'le zavatra fa de zay saim-patan'le mpitondra ao zany no ataony ka zay zavatra zay tsy mety fa efa miresaka fitsinjaram-pahefana ihany tsika de ny tena loza am'le décentralisation aiza tsony moa zany ny décentralisation zay mbola azo eritreretina hatramin'ny mizaraka amin'ny epokotany idiran'ny filoham-pirenena aiza ny décentralisation azo eritreretina hatrany mifanisam-bahoaka idiran'ny ministra sy ny staffny rehetrarehetra de tsy atokisana ntsony ilay olona zay fototra any amin'ny ka zay idirako vetivety madame zay mahatonga ny filoham-pirenena miditra satria izy miteny fa mijery ny social-mbahoaka tena avy any fotony izy tsy atokisana ntsony ny any fotony noho ny kolokolo efa betsaka loatra de aleony maniraka zay olo atokisany manatanteraka le asa non ka tsy le izy ane ekena satria atao hoe didiko fe lehibe de tsy azo valiny fa tamin'ny fifidianana ne ny lisitra tany amin'ny fokotany ny asa ary nahalany an'io fitondrany io de zao izy zany lasa tsy miasa tsony fa lasa diso ka misy zavatra tsy mitombo mbola tsisy zavatra niovany hatramin'ny fifidianana roa taona lasa ka hatramin'izao satria ny seni zay tombony io asa io ary io tsy manao afa-tsy io ny seni zay mihitsy ny asany seni raha nahita hoe nisy doublon be da be de ry zareo eo amin'ny fitondrana ihany ny teny hoe tsy grave zany fa betsaka ny zavatra ny teneny tsy fantatro tsony resaka fitsinjaram-pahefana resaka vetivety ako ny zava-misy eto Mahajanga misy ny gouverneur voatendry zay be ny tanàna ny Mahajanga ihany no nitendrena hatramin'izao tsy misy note ny manendry ny be ny tanàna mpisolo toerana araka ny lalàna moa zany zay be ny tanàna lefitra voalohany mandray asa avy hatrany 5 misy sakana izy io amin'ny raha ny fanadidina ataoko misy sakana izy io amin'ny famoahana ny karama ny piasan'ny commune ny resaka arabola zany ny sonia ny lefitra voalohany raha tsy misy ny note manokana avy any amin'ny ministre ny atany sy ny fitsindraam-pahefana na ny préfet ny Mahajanga misedra olana am'izao fotoana zao ny ankamaroany piasan'ny commune amin'ny resaka zay fandraisaka raha zany famoambola ny commune ho ampiasainy satria raha ny fantatra de mbola ny gouverneur no misahana zay rehetra zay manaona fahitanareo an'izay hatramin'izao zany ataontsika hoe ray volana nandraisan'ny gouverneur ny toerany de mbola manjavozavo ny mpitantana amin'ny commune ambonivohitra Mahajanga amin'ny mampanao politika an'izay de satria efa fantatra nefa maire ne io tendrena gouverneur io hoe ny olona nanendry azy ne mahafantatra an'izany ka rehefa fantatra zay de fantatra ihany koa fa ny commune tokony handeha ny asa ka ny procédure raha ny fahafantarako azy efa vita daholo hatramin'ny préfet efa nanao les constatations ny conseil communal sy ny préfet naterana amin'ny tribunal administratif sy ny sisa fa resaka décision avy any amin'ny national mbola io ndray le tsy fisiny fitsinjaram-pahefana fa centralisé be daholo de lasa frein ho an'ny fampandehanan-draharaza le zavatra de io zao mijaly io ny piasan'ny commune tsy ny efa tsy nahazo vola tsy fantatra arakaraka zay sitrapondry zareo anangana ny atao hoe PDS satria zay zany le izy tokony ny manangana PDS de asa firy jour asa 3 volana na firy jour tokony manao fifidianana vaovao fa ny zavatra hita taona tatoato ny taona maromaro de rehefa misy PDS de na folo taona izy io PDS de tsy fanendrena mbola ilay fitiavana ikomandina zavatra rehetrarehetra avy any amin'ny pouvoir central daholo zany satria ny commune de tokony hoe ny vahoaka ny Mahajanga no mifidy ny maire zay mitondra azy fa nohon' zay manœuvre zay de lasa mandray baiko avy any amin'ny pouvoir central ndray zany le PDS fa tsy élu
zay ka tsy fantatro ny tena dikany asa hoe tsisy vola angambo de retardena amin'ny lafiny administratif asa hoe tiana fa za matoky aloha fa tsy de hoe ny gouverneur zay nivoaka atao amin'ny commune milaza fa manana mbola betsaka ny commune na vilany ahoana ny ilazan'ny PSD hoe tsy zany tsy mahafantatra ny tena hoe ao anatin'ny vilan'ny commune fa mieritreritra fotsiny aho hoe tsy logika ny amelana ny raha tsy andeha anatin'ny fotoana ela ka inona ny tokony ho anton'izay de tsy fantatro aloha fa tsy normal iverenako vetivety indray ary ny fanapa-kevitra resy mifanjakana amin'ny vahaolana entina manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao manaona ny fahitany atoko PSD an'izay anao filoha nasionaly ny atoko mifandraika amin'ny filany vahoaka ve tena amin'izay ilana azy tokoa ve io vahaolana narosy ny fitondram-panjakana efa nazavaiko teo zay fa tsy podirana lalindalina kely tsy mifandraika amin'ny filany vahoaka mihitsy satria ohatrany atao zazakely zany le vahoaka le fitondrana ohatrany tsy mahatsapa mihitsy hoe inona moa ny tena jaly mahazo an'le vahoaka nefany matony vahoaka ny fidy andry zareo de nanantena hoe ireto ny olona alala ny maharary anay satria tamin'ny propagandy de tena nahavita ny zara zavatra betsaka indrindra moa re t-shirt sy ny karazana nanao ray aman-dreny ka zay zany natonga ny olona ny eritreritra hoe ireto mihitsy zany raha vao misy ny mampijaly anay de tonga de wisy réaction zay zany ny eritreritra ny vahoaka ka raha am'izao fotoana zao de za zany tena miteny hoe raha tsy onerana ny vahoaka fa hoe omena n'izay zavatra hoe vary regony zay de tsy mety zay fa alefaso le inona moa zany onero ny vahoaka de ampidiro ny fitsinjaram-pahefana raha ohatra ka tsy hoe miteny laza indray nareo fa tsy ampy ny vola za aloha mahita hoe tsy mazava mihitsy mety mbola tsy tafavoaka ngamba le vola sasany misy io koa manko misy hoe sora-bola tenenina amin'ny voalohany de tsy libéré tsikelikely mety efa mandehany amin'ny 200 millions de dollars ny libéré de tsy mandeha amin'ny ilavana azy zay ny fahitako azy fa raha ohatra ka tsy ampy zany le vola de mba manaovy anareo ao amin'ny fitondrana solidarité nationale misy ny atao hoe aide budgétaire zay rehareha ny fitondrana mihitsy hoe zahay tena hitany banque mondiale sy FMI fa mendrika ny asa nataonay ka natokisana de namena aide budgétaire io aide budgétaire io zany ny fampandehanan-draha raha dikan'izany ane tsika zany tsy mamokatra fa mahazo vola tsy toko tsy forona aide budgétaire izay andoavana ny karamany fonctionnaire sy ny indemnité ny parlementaire ny vahoaka tsy andanina tsy mahazo vola io aide budgétaire koa zany ao anatin'io mbola andoavana ny ticket carburant ndry zareo zay mitondratsika ao ka raha ohatra ka tena tia tanindrazana sy tia vahoaka zany ireo olona mitondratsika de tokony tapahana ny karamany tapahana ny karamany ireo olona voatendry sy ny olona voafidy satria maninona zany tapaka vola zany aritry ny gasy tsotra ka tsy hoaritra zareo ne manana ny hoanina foana fa mba asivo izy io solidarité ireo train de vie ny ticket carburant sy ny sisa oka mba ajanona io anaovo caisse de solidarité ny karamanareo tapahana izay vahoaka zany mba tia hita hoe inona ny zavatra mba avy aminareo mba hanampinareo anay ataovy caisse de solidarité anaovana an'io fanampinany vahoaka io anaovana an'io fitsinjaram-pahefana petraka tsara io de asivo antenimieram-paritra atsanganiny antenimieram-paritra am'izay ny vahoaka ny anatin'ny faritra fa tsy fantatro na iofidiny izy io na atsangana na tendrena hoe reto daholo ny hery-velona ao anatin'ny faritra de misy olo tena tsy fantatro zay fomba anaovana azy fa mba aza atao mpanatanteraka irery re no
ikirakira ny zavatra rehetra sy ny vola rehetra fa tsy mety zany amin'ny mahademokraty anay a de miteny eto zahay ary manizingizina fa tsy mety zany ary didijadona ny anaran'izany miresaka kely natsidika ao le lalam-panorenana tiako idirana raha ny zava-misy ankehitriny betsaka amin'ny zava-misy eto Madagasikara no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahefatra ho an'ny PSD ilaina ve ny fanovana ny lalam-panorenana ahafahana miditra amin'ny Repoblika Fahadimy mazava ho azy aminay tsy sy resaka mihitsy fa ilaina raha ilaina de ataovy ny fitetezam-bita idirana amin'ny Repoblika Fahadimy talohan'ny élection zay de efa niady an'izay fikambana ny candidat tamin'izay fotoana zay nahita fa betsaka zany ny fraude mety ho isy ny zavatra hokianina ka tsy ho stable zany le fitondrana vokatry le élection fa andao isika anao lalam-panorenana mba hitovy principe amin'ny lalam-panorenana ohatra ny États-Unis zay tanatin'ny 200 taona tsy niova mihitsy raha misy miova de amendement ary tsy misy olona mahazo manova an'io amin'izay zany mba misy stabilité le firenena hoe tsy hoe zay olona tonga eo de manao lalam-panorenana sur mesure arakaraka zay mahamety azy sy tokony ahavitany hibaiko ny rafitra rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka izay de tena mangataka an'izay zavatra zay satria mbola hita mihitsy izy io fa raha ty lalam-panorenana centralisé be ity de sana Madagasikara ty tsy mety raha ty état unitaire ty foana no entina tsy mety satria manenina jereo fotsiny zao raha ohatra ka Antananarivo renivohitra misy coronavirus misy faritra sasany misy tanàna sasany tsy misy olona voan'ny coronavirus na de ray aza kanefa tsy maintsy mihiboka ny olona ao aminy tsy maintsy idina ny tsena tsy maintsy tapahana ny lalana tsy maintsy ajanona ny fianarany ankizy de maty ny économie rehetra me mahantra anefany le zavatra aretina natahorana tsisy akory amin'le faritra misy an'le olona ka raha ohatra ka samy nahafe ny faritra misy azy dia mba mety misy faritra sasany tsy tratran'izay problème économique zay ary afaka aby mifanampy fa raha am'izao toerana iza no anampy any daholy miresaka an'izay toekarena zay anao mato Elina Bezasa 507 ny ariary raha ampitaina amin'ny vola vahiny euro ina no mety hitanareo isan'ny olana nampiakatra be an'izay tany vola vahiny amin'ny vola malagasy latsaka ambany be zay io de raha amin'ny lalàna économique io de normal be satria arakaraky ny tanjakatsika amin'ny fanondranana entana no ampatanjaka ny volantsika nefa tsika zany tsy nanondra ny entana nanomboka mois de mars ny fa nanafatra foana tsika nefa condamné tsika tsy maintsy manafatra solika na tiana na tsy tiana ka nefa nina tena vola be ny ao anatin'ny kitapom-bolatsika mivoaka le zavatra aondratsika zany tsika tsy mba hoe manondrana zavatra hoe ohatra hoe lavany vatosoa zany ane na tsisy an'izany ny olona tsy maninona fa raha ohatra tsika hoe nanondrana vary nanondrana varim-bazaha zavatra ohatran'izany de na pétrole de tsy maintsy mividy ny olona fa le zavatra misy amintsika zany tsy voatery ho vidin'ny olona ka tsy magaga akory raha ohatra ka midina de midina ny ariaritsika tsy zavatra tsy magaga zany fa mampalahelo satria ny vokatra zany ny avoakan'izany de hiakatra ny vidin-javatra afarina rehetra tsika nefa tao anatin'ny fotoana namora ny vidin-tsolika eran-tany tsy nanidina vidin-tsolika io koa zany zavatra mahatonga zay koa menomenona ny olona mitambazosa serasera satria manaraka an'io tenako mijery mpanao politika mijery le inona isanjato ny voaka malagasy zay manao ny Facebook ihany koa
midina ny viditsoloka iresampirenena ny antsika Madagasikara nijanona vid mazatra de menimenina le mpanjifa inona mety mahatonga zay fahitanareo azy normal be raha menimenina le mpanjifa satria tsy normal mihitsy hoe midina ny viditsoloka iraisam-pirenena nefa ny antsika tsy midina raha ohatra ka tsy midina zany ny antsika de midiky zay fa mividy mora ny olona mivarotra solika nefa mivarotra lafo ka ny tombom-barotra ao aminy no miakatra de misy ampahany an'ny fanjakana izy io de tsy fantatra hoe ahoana ny fifampizarandry zareo anazy fa misy vola be tsy toko tsy foroana ao izay nanontaniany ireo député ireo solombavambahoaka tamin'ny session parlementaire afarany teo de tena tsy mazava sy mifanohitra ny zavatra voalazan'ny olona ao anatin'ny fitondrana nisy manko tamin'ny mois de mars 2019 ny asa nataon'ny filoham-pirenena ampidina ny viditsoloka eto Madagasikara zay nahazahoana 100 ariary isaky tamin'izay fotoan'izay de nanazava ireo olona miara-miasa aminy fa tsy vitan'le ariary 100 isaky ny litatra ane no azontsika fa nidina ihany koa non foana ihany koa ny foanana ny trosa zay nananan'ireo pétrolier eto amintsika zany ireo mpandraharaha ara-tsolika eto Madagasikara izay nanana vola be da be tamin'ny fitondram-panjakana zay tsy mety rembourser zany anefa zao ozy ry zareo tamin'izay fotoan'izay hoe efa rembourser daholy tsisy arakaraka intsony ateorina raha taona mahery ateorina rehefa nanontaniany ireo solombavambahoaka ny premier ministre Tsay Christian hoe maninona tsy midina ny vidintsoloka de zao ny valitenina matoy izy io tsy midina satria mbola nandoavana an'ireo pétrolier izay manana vola amin'ny fanjakana malagasy ka eo zany na tsy fantatra na misy tsy nahazo resaka na tsy fantatra zay ka tsy mazava ka io koa zany le anatiny zavatra tsy mangarahara zay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny iverena kely indray ary coronavirus satria raha mijery ny pejinareo ahako de mahita mangataka nareo atsaharo io fiboana io mampifirenena ny vahoaka io inona ny antonareo mangataka an'izay ka izy efa nazavaina teoriany le fiboana hoa mitondra fahantrana io zany tsy voatery hoe mangataka fiboana ny olona de dikan'izany hanao zavatra kitoto tsy tompoko hoe amerina n'le aretina na anaparitaka n'le aretina voalohany indrindra aloha efa fantatra bebe kokoa ilay aretina noho ny tamin'ny voalohany tamin'ny voalohany betsaka ny zavatra tsy fantatra de misy fizarana eran-tany mikasika ny vokatra fikarohana de betsaka koa zao ny zavatra fantatra ary efa mandeha tsara sy nampianarana ny olona ny atao hoe geste barrière ary io arotava io de fantatra fa mahasakana n'le aretina coronavirus itsika koa eto amin'ny firenena milaza fa manana fanafody fanefitra sy fanafody mahasitrana ka raha izany rehetra zany nijerena de tsy fantatra hoe maninona moa mbola toizana ilay fiboana fa efa samy mahafantatra ny olona ary samy mikikika ny catégorie socio-professionnelle ny syndicat ny asa rehetra mikikika hoe avelao re zay iasa fa izahay de tena ampiatra ny rehetra ilain'ny fitondram-panjakana mikasika ny geste barrière sy ny fanadiovana ohatra zao ny taxi brosy hoe manadio ny tomobile sy ny sisa ka raha ohatra ka maninona mony amin'ny toerana rehetra ne efa nivahana satria tsy tsika rerany manana an'izany problema ara-ekonomia zany fa ny firenena matanjaka rehetra manana an'izany daholo de namaha noho ny problema ara-ekonomika ary betsaka ny mbola maniraka ny olona ao aminy manao an'le arotava ary tsy vitan'izany fa raha ohatra ka natahorana be izy io tamin'ny voalohany noho n'le hoe atahorana afaty de zao efa fantatra fa ny sy folo isanjaton'ny olona ny tratran'izy io sitrana ho azy ary raha ohatra ka voan'le aretina
ka misy an'le atao hoe signe clinique ka mialoha zany nofa mihinana an'le fanafody de tsy mandeha forme grave io fa sitrana ka inona no tsy amelana ny olona ny olona ny hofatiny anoanany ny afarany hofatiny areti-tsaina ny akivina sy ny sisa ka raha ny hevitra EPSD no aleo mihitsy zany adaboka any io amiana ara-pahasalamana io zay efa tsy nenona moa satria vao toizana 5 andro ndray teo anatrany zay nefa nareo hitako ihany koa any amin'ny tamajosa seraseranareo jereko mangataka ny anokafana ny sehatra iombona ny tiany Madagasikara inona tianareo lazaina ao anatin'izay efa natsidika kely io tamin'ny voalohany tany satria misy efa nazavaiko hoe betsaka ny olona menimenina hoe zay nizara cache-bouche de nisakana amin'ny polisy misy zany zay tsy avela mizara n'izao zao fa tsy maintsy any amin'ny BNGRC ka maninona moa raha ohatra hevitra zany no alefanay eto hoe maninona moa raha asina sokafana zany sehatra anankiray ifarimbona ny olona rehetra tiany Madagasikara ny antony tenenako an'izany izy io iny ary mety mipetraka ny velany ary mety koa eto an-toerana ka io zany mety ataontsika hoe urgence contre la pauvreté izay anantsovana ny olona bénévole zany hoe olona tsara sitrapo tsy mandray karama fa vonona hifarimbona hanampy amin'ny lafiny rehetra iadina amin'ny fahantrana de asina rafitra mazava isam-paritra ka izay société civile ny fanjakana tsy sakanana na anara-maso sy anampy fa kosa ny tena taritina amin'io de ny tsy miankina ny société civile ny humanitaire sy ny sisa ny ONG de am'izay zany mba mifanaraka am'le zavatra ilain'le faritra ny zavatra omendry zareo fa tsy hoe atao be mena tsy ilaina ohatra zao ny Antananarivo renivohitra de mizara vary satria zay ny ilan'ny olona fa izy amiteny anao hoe mila an'izany hoe ny olona ny astampika ohatra mety ny zavatra ilainy tsy vary zaraina fa ambeombary satria mety hoe lany ny kely niterizina hoe atao ambeo satria noho le ame anara-pahasalamana mety nohan'ny vary na mety koa hoe tsy lafo ny vokatra de natakalo zavatra fa tsy fantatra hoe mety koa hoe lakan-drano no ilainy ka zay de fa manaprofo atsika n'le hoe le état unitaire hoe tsy mahomby zao zao de amena varigony ray ny olona rehetrarehetra eto tiankano tsy tiankano ka zay zany hoe mba atonga ary an'le bénévolat teneny koa le urgence contre la pauvreté ane voapirofony le zavatra niseho tamin'le ministre aide de ny sakanany ka iny zany no hitenenako hoe betsaka ny olona vonina anao nefa tsy avela nefa le zavatra ilaina ka tokony sokafana zany ny io sehatra ny olona tsara sitrapo io de sehatra anankiray mba hifarimbonany zay tia rehetra za zao nahita misy olona malaza anankiray le piweraoera ohatra tsy maintsy mandeha ny teny mihitsy ny hoe azafady rery fanjakana aiza moa ny sehatra mba vitanay anampy fa zay te anampy misy zay misy koa mpanao politika tavelany andafy any de miteny zavatra ohatran'izay ka maninona moa ny zavatra amen'ireo tsy entina mba hanampina n'le vahoaka malagasy fa mila an'izany ane le vahoaka ka tsy atao fitiavan-tena ty fitondrana ty fa tena atao fanampiana vahoaka raha mato hoe lina be zasy tapitra sady ny firahantsika mianaka amin'ity fandarana ty fa inona ny nao lazaina amintinana na ihany koa ny ataontsika hoe amin'ny teny baiko hoe conclusion hoentina mihizana n'izay rehetrarehetra zay
adindray mahery kely hoe tsika mianaka niaraka teto betsaka ny favolaza saingy tsy ho tapitra raha ny zava-misy eto firenena resana fa hoe iny mba hitonao hoe amitinana ny zava-nisy nandritra an'izay resadresaka ny raha tsika miaraka zany. Ya le izy zany ny matematesanay de ty resaka fitsinjaram-pahefanay ty de en conclusion zany de iteny hoe efa nisy any teto lalam-panorenana nataony filoha ray aman-dreny anankiray mikasika an'izany dia ny filoha Ratsiraka kasika ny province autonome efa nampiariny iny mbola tsy vonona angamba ny olona tamin'izay fotoana zay tamin'ny taona 2024 ka tsy nilaina le izy nefa ny amin'izao fotoana zao ataoko fa efa mauvais raha iteny hoe tsy mila fitsinjaram-pahefana ka maninona raha ohatra ka alaina indray izy ny constitution zay efa nisy iny mba tsy hodikodina hamorona zavatra mety ampiahiafa zavatra efa nisy azo amboarina tsara azo averina ary zay de mahita hoe taorianan'iny no betsaka ny zavatra tsy mbadimbadika tsy nanjary ka maninona moa raha averina amin'iny ka matotsika afaka nanidy frontière nanidy frontière ny tsika faritra rehetra samy nanidy dikan'izany tanatin'ny mbola antsika nanao an'izany dikan'izany afaka tsara manao le province autonome nanao autonomie de fait zay ny zavatra nisy teto de ahoana zany raha ohatra ka iny no amboarina ao anatin'ny fifankatiavan'ny vahoaka malagasy tsy fisaraham-bazana fa ao anatin'ny fifankatiavana manatsara kokoa ny organisation ny fitondrana de aleo manakaiky ny vahoaka kokoa zay zany le izy fa izy kosa mazava ho azy tsy maintsy misy ny zavatra iarahana ny pouvoir central sy ny tetibola iarahana mba ahafahana mifanampy am'izay mareforefo zay zany apetrako ny parenthèse iny de enonay daholo zany re sorabola rehetrarehetra voalaza ao anatin'ny plan Marshall hoe firy milliard 1000 milliards d'ariary sy ny sisa efa tsara reny raha tanterahana fahazadiny kosa eto de mampatsiahy ihany ny fitondram-panjakana fa rehefa misy ny ady na guerre amin'ny tany rehetra ohatra ny ady rehetra maneran-tany dia ny zavatra misy matetika rehefa vita dia ny fiakarany vidin-javatra fiakarany vidin'entana azadi mihinana be dia be fa ny famokarana tsy nisy tanatiny enim-bolana ka noho zany mety ho sasatra na ny sakafo aza ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny fikarakarana an'izay fotoana izao hitodiana manokana amin'ireo mpamatsy ny kibontsika dia ny tantsaha mba ahafahany miverina mamokatra ara-dalàna fa mety ho anenenantsika zay ao ariana kely ao raha tsy atao mety efa nilazaiko teo moa zay hoe lany natao sakafo ny ambeombariny de tsy manana tsony izy mety hoe niakatra be ny vidiny zezika noho ny euro miakatra devise rehetra miakatra mety koa hoe namidiny hatramin'ny fitaovam-pamokarany na ny ombiny mba azahoana vola satria mitady vola ny rehetrarehetra ka mety mijaly ny tantsaha amin'izao fotoana izao ka aza atao ambany-javatra ny fijerena akaiky ny tantsaha de amarana anazy angamba de teneniko izy ty anie fitsapan'Andriamanitra eto eza na ny Macron na iza tsy misy an'izany matanjaka zany tsy misy fa raha matanjaka efa tsy nisy olana teto ka aoka zany ifampitsindro fa tsy irearea ny zavatra rehetra misy farany ka mamenatra ve amin'ireo mpitondrantsika mavesatra ve ny ilaza hoe mavesatra ty zavatra ty fa ilana fifarombonana tsy mamenatra zany ka raha ny zavatra ilaina de hoe ifarimbona ve isika malagasy sa tsy ifarimbona de aoka ny fitantanana ny voaka malagasy mba asina fahamasinana sy fahamarinana mba aoka
ajana ny lainga lavareny tsy mila olo mavandy mitondra fanjakana aty Madagasikara atao ohatra ny zazakely foana ny vahoaka zay zavatra tenenina androany adino rampitso de manjavona de ohatrany tsy misy kare mba atao sérieux le zavatra zao tsy kely tsy lehibe iandro foana zavatra zaraina sady tsy amokatra lasa misy an'izay hoe esprit d'assistanat de tezena am'izay ve le vahoaka malagasy hoe tsy amokatra fa iandro fotsiny ka tsy mety zay raha ohatra ka te anisa vahoaka ny fitondram-panjakana raha te anisa de aleo ny fananany vahoaka very isaina fananana very rehetra ve de varigony ray sy menaka roa litatra ka ny zavatra tsy voateniko teo ny karamanareo mpitondra no tokony atao kesa anampina vahoaka malagasy de ianareo mpitondra indray ao anatiny enombolana ny karama omenanareo de varigony ray sy menaka roa litatra satria ianareo ihany no mahita fa izay no sahazan'ny vahoaka malagasy de dikan'izany mety aminareo koa zany ka ny karamanareo zany tsy omenanareo intsony fa zaraina amin'olona sahirana sy anatantana ny fitsinjaram-pahefana ny zavatra very miaraka amin'ireo aide rehetra azo avy any velany azafady zahay tsy mitarika ny olona ikomy sanatria fa ny asanay de manokatra ny mason'olona rehetra tsirairay mba hijery amin'ny fomba tsy mivilana ny zavatra tena misy ary iaro ny tombontsoa ny vahoaka malagasy tsirairay fa tsy anaikinaiky foana na mety na tsy mety ny ataony fitondram-panjakana ka fiangaviana mba manaovany mangarahara amin'ny fitantanana fa raha tsy zany de everiny vahoaka fa manararoatra ny tsy fahaizany de misovaly azy misy obolana afrikana anankiray zay miteny hoe zay manararoatra misovaly vahoaka de mbola hisovalim-bahoaka eny ary tokolasy tokovavy tapitra ny fandarantsika tamin'izy Takariva ity Ramatoa Eliana Bezaza secrétaire national PSD no vahintsika tamin'ity androany ity makasitraka anao madamo ary mino ako fa mbola hiverina matetika eto amin'ny plateau-ny Ampinga ianao ato anatiny adevitra sy tondra ny sosikevitra ihany koa afahana mampandroso ny firenena fa ny zavatra fantatra alohan'ny sarantsika mianaka dia miampy 12 andro ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara araka ny filan-kevitry ny ministra tapaka io arivo eo ankoatra izay dia ikabary amin'ny alalan'ny fandarana manokana amin'ny valora alina rahampitso alahady ny filohan'ny Republika ny Madagasikara André Rajoelina ary andrasan'ny apiti bolina kitra ihany koa ny lalao famaranana eo amin'ny PSG sy Bayern rapitso amin'ny folora alina no anarantsika zany amin'ny fahitalavy pirenena misotranao namana ary misotra ihany koa ny vahoaka ny Mahajanga sy ny vahoaka rehetra izay nanaraka ny fandaharana Ampinga de mirary soa tsika rehetra namana kripa eny ary mametraka ny mandrapitafa tokolasy tokoa voa amin'ny manaraka ndray fely matoko veloma